taona 1970 raiky amby folo sy roa arivo manamarika ny taona fahadimy amby folo ny orenan'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara tarihan'ny pasteur Mayolina ary amin'ny alalan'ny hetsika lehibe nasionaly no entina anamariana izay saingy melohan'izany rehetra izany dia ny vondrombavaka Ampasan'ny Sadoda izay nendoany ty fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ity no nisantatra ny fanamariana teny amin'ny fiangonana Foibe tetsy Ambohimarina Itaosy ny sabata 20 Jolay teo. Tamin'ny alalan'ny fitombavaka lehibe izay notarihan'ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny ray aman-dreny pasteur Mayolina Mivady moa no nentina nanatanterahana izay fanombohana ny fanamariana ny 15 taona izay notronon'ireo ambaratonga ampitantanana ihany koa eo anivon'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara. Tsara ny manamarika fa ny fampianarana ny tokony apokalipsy izay notanterahan'ny pasteur Mayolina tao amin'ny EPP Ampasan'ny Sadoda herintaona talohan'ny taona 1970 no niandohany ity fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ity. Salam faharoa puluh nindini fadini kata nindini pafur miatumbena amna demantet ko ena in fanaitu faiz non tenaitu is tukunu patlantu ifamdena defer kuna avuan katiba anguvutwa Nurut apa ini sih di foto di mana Zabe akan jalan faditona time bifutona na sirim nanomboka mivavaka mbola tsisy fiangonana apokalipsa zany fanenga tamin'ny sirim dia fotoa dehibe roany ka dia hiarabana atsika fiangonana rehetra indrindra fa ireo voaloham-bokatra niaraka nanangana sy niaraka mivavaka tamin'izany sirim izany tany amin'ny taona 1970 sy 1995 nanomboka ny serivina voalohany ka dia miaraba ireo vahoakan'Andriamanitra voaloham-bokatra tamin'izany serivina zany dia miaraba antsika fiangonana rehetrarehetra koa miaraka ifaly amin'izany fialomboan'ny azakazaka ataontsika zany hitantsika mijoleto no population antsika rehefa avy eo vondrombavaka ampanina daholo reo dia misy teny fanefa natokana ho amin'izao dia minona fa manana teny koa ray aman-dreny pasteur andokana izany teny fanefa izany. Dia sokafana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny faneva. Silona Pasandoduda Apandana 20 taona 86 2011 Pazavana Marina na Fasambara John Nanafo 25B Jamba teo no famahiratra izao raha iny tondra faorina no famarina nareo dia sambatra zay le fahasambarana Petera voalohany fatelo andininy efatra ambivolo tapany voalohany indra dia fifaliana ho an'ny tenako mandray ny fitenenana eto amin'izao fotoana izao amin'ny fanokafana ofisialy ny fanamariana ny 15 taona ny vondrombavaka Ampasan'ny Sadoda Ampandrana izany. Misaotra ny ray aman-drenitsika dia ny ray aman-dreny pasteur Mayolina sy ny ankohonany zany zay nahatratra an'izao 15 taona zao zay nampirona zany vondrombavaka zany ary filohan'ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ary maneran-tany zany. Andriamanitra ny fiadanana ray aman-dreny, Andriamanitra ny fahasoavana Jesosy Kristy Tompo no aminao sy ny ankohonanao.
tsara ihany ny manamarika fa dia arahanao hatrany eto amin'ny ity fahita lavitra jery ity isaky ny alahady ariva manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora ny fampianarana ny boky ny apokalypsy arahanao hatrany amin'ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalypsy eto Madagasikara ny pasteur Mayolna. Apabila tatapany aminao ni Jehova, kami nafuanao. Ana tatapany aminao ni Jehova, kami non fiadana.